chef de l'opération Fahaleman, colonel Rapourson. Nitondra fitarainana tao amin'ny Assemblée nationale ny député Mara ka izao ny fanazavany ka naharesy latsy ny député namana rehetrarehetra nandany hoe ajoro tokoa ny commission d'enquête parlementaire. Ny date angamba tsy dia nanampety firy angamba raha tsy diso tamin'le 11 septembre tonga teny mitandro filaminana le chef de l'opération sy ny équipany zany fa nareo koa moa mazava azy hoe izy amin'ny équipany teny. Fa tonga tamin'izay koa ny commandant de compagnie ny gendarmerie eto dia nisy paidabosy natao fisavana an'le omby aizany matioka aizany matoka dia nisy 93 amreo no hita fa misy litige omby dia noroana anakaty dia quelques jours ny ndraiky koa tsy tadidiko tsara 15 angamba izy io niverina tagnindre mandeha na alaina dolo ndraiky koa le izy fa tsy vitan'le 93 zao na le sasany araky ny fanazavany tokony azy fa nieritseretina fa vita sava tamin'ny cahier dia misorona nalaina teny dolo. Tsy vitan'izay nitondra fitaraina koa izy fa vakina ny tragno dia nefa tsy nanatrika azy teo. Zay zany no gatana iaby fanazavana. Ka raha fa tonga taty koa reo omby reo dia tsy nanatrika eo ny tenany dia misy olo zany tonga avy agny mitondra passeport taratasy hoe omby ty avy atragny nareo tonga dia tsy niavy azy izy fa tonga dia namenareo nataonareo lever le izy zay voatasika zay moa hamaly azy zay sy zay zany laha résumé na le izy dia nitondra fitaraigna le izy dia hitan'ny député moa fa tokony satria mifandeha mamaly miteny ato amin'ny gazety miteny ato amin'ny radio tsika ty vo mianatra an'izao démocratie zao hitan'ny député tsy mety na image ny fipampirenena fotsiny ary le régime ankapobeny mihitsy no voaososy amin'izy ty iza marina tsy manara-dalàna mara ve tena dahalo marina sa resaka tsy marina sarotsaro ny miaramila ve nagnara-dalàna sa tsy nagnara-dalàna mety magnazava koa agny amin'ny gazety agny dia ara-dalàna koa mara koa manazava azy reo fa tsy mpangalatra izy dia ndao hidina agny an-toerana zay le nahatonga le aty an-toerana nahitava zay zany raha tao ambangovangony ny zava-misy tao moa tantragnondao raha fa vaky dia basy asany daholo ireo raha zavatra lazainareo amin'ny taratasy regny hoe misy fitaovana zay nalainareo tao salaminy hoe bala akanjo zany ohatrohatran'izay sady aratsika mahitany ka eto zany zahay io mety mbola nampy koa ma ny namana député aoriany fanazavanareo manakory sy akory ny fandehan'izy io marina ve ny tenin'ny mara fa tsy nagnara-dalàna nareo sa tsy marina zay ka manotanitaitsika satria mara dia miziriziry fa tsy nanara-dalàna nareo tsy nagnaraky procédure nareo mikasika an'ireo zavatra rehetrarehetra na namakeny trano na fangalagna ombiny na ny fangalagna fizaragna ombiny tsy ara-dalàna zay zany fitarainany mara tsy mifianakaviana dia anjaranareo zay zany mamaly am'izay raha misy anampy an'izay moa namany député dia ya vice-président l'Assemblée nationale de la province de Filaha tsy misy madinanao tetenina moa zay voalaza ny président ny commission d'enquête parlementaire voalaza teo zay fa ny zavatra tsindrianay antemera-pirenena aloha zany dia hoe tany-pandalàna Madagasikara misy olona anankiray zany nanao concours dia afaky gendarme dia miaro sy grade
domaine fanjakana fahefana araka hoe ny lalam-panorenana sy araka ny lalàna zahay koa fininy mba hoaka dia namohana didim-pitsarana amin'ny lalan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia lany sy lombavambahoaka tiako tenena dia hoe tsy misy olo tsy amaly lalàna dia hoe zaho misy kalakiny kao zay tiako hatao dia atao zay ninonino raha atao dia atao zaho tsara dia ampidio avao na dia tsy ninonino zavatra misy zay zany nanakiraha ny antony a misy lalàna misy ny nosy ny lalàna dia hoe ny olona tsy ao anatiny tsy eo antoerana misy ny perquisition dia tsy maintsy vakina trano eny ary na misy ny grosse mbola tadiavina ny président fokotany représentant ny olobe an-tanà ny be ny tanàna teo nanao asa be ny tanàna tanà maromaro io tenanay misy zany manoloanzy raha zay zany dia resy lahatsy zahay fa hoe raha zao mariny tena izy dia mariny ianao raha zay mariny tena izy ary zay zany mijotroana eto fa tsy manana parti pris de gauche et à droite satria ny rehetrarehetra dia ambany lalàna raha azy naheny hoe raha tena marina satria telo dimy enany milaza hoe député pour zany sanatsy ny vabaladiny lela eto zay mahatonga anay hoe ity zavatra hoentinay ty ao dia Madagasikara ty ary ty ny mahafirenena iray tsy mivaky any Madagasikara any ivelany tarafana sy anajanatsika fa dia manany fiandrianana ny Madagasikara manany filoham-pirenena manany saim-pirenena dia mahala ho tena ny Madagasikara volaza ny député namanao teo dia manampy zany misy hevitra tokevitra ataony député namana ihany koa namanareo moa zany any amin'ny hoe fanazavana député Madagasikara ianareo sisy le izy zany mbo mangataka zay rehefa irosotsika dia arosoy le resaka antan'io le olona fa aza mbola asina resaka prélude hoe zay député Madagasikara manana ny vahoaka sy sisy azadino olombelona ianareo vo député tsy député nareo teraka ka hoe député nitondra samboady avy any ekiborenareo tsy fera ihany olombelona ianareo io ka hitadany mariny tsika antany ianareo dia avinao ilazany marina le olona reo efa nomenay anareo araky ny lalàna misy eto amity tany araky volazanareo teo fa tany-tandalàna isika nanaraka ny procédure légale ity synthèse namena ty tsy fantatray ara-dalàna ve sa tsy ara-dalàna fa mitadiny marina moa tsika io zy président teo dia aleo irosy zany tsika antan'io le olo fa za sinatsony ohatran'ny travail relatif ohatran'izany le izy fa manjary lasa ohatran'ny hoe te-ipezena reo hoe député zany misy toerany dia marina foana tsy haiko zafaty ohatrany disokely mihoatra aleo aloha ngamba tonga dia jusque là izy afaranda tsy hoe hita koa zany ny anaovantsika zavateto ohatra ka efa lalàna ny kalakiny koa sy ny député lehibe no hoe pinina sombo zany ataontsika eto zany fa sy tonga dia tokony rahavana ny matotsika tonga eto misy filomonona sy ny lalàna ny kalakiny koa sy ny député lehibe koa zany tapasaka zay ny député tonga ty nareo hitady marina ary volona zay mametraka izay vakelena monsieur le président satria raha nandeha nandray fitenenina anao sy fitenany assemblée président assemblée nationale teo dia zany anisany mba mpanaraka mampitany filaminana ny débat nareo ao amin'ny assemblée nationale mikasika ny tsy fandriam-pahalemana ary anisany teako sy maniry hoe raha mba izaho ngay androany mba manana traikefa sy mba afaka manao an'izany opération mampandrifahalemana zany isorokan'Andriamanitra satria efa nikaikaina ny olona ary helinareo zany efa ela ny alatromby efa ela ary tsy vita ny alatromby tso fa efa acte de terrorisme nataony dahalo isy fandraisana amin'ny resaka député mara fa tsy valapatra loatra amle resaka opération raha ny fahitako mametraka réserve any alohan'ny tenenako sy amaliko nyfanotaninareo teo dia no fitaraina ny député mara na tonga anareo napisy an'ity enquête parlementaire aty
fa tsy no mifikikakikany olo lahatra amin'izay zay matiavana namon'ny havana taiza fantanina fotsiny ana fa tsy manmety iny taizitsika député Madagasikara tamin'ireo fitarainany olona reo hatram'izay misy enquête parlementaire be efa nataonareo fantaninany a afaka mamalina reo sanatena tsy zandena mety fantaninanareo zay ny réserve mikasika le fantanina angamba zay manandrify any valiko ary za moa no grady ambony indrindra nanao any opération falemana zay ny antony andraiky fitenenina voalohany tsara otsokiko aloha fa dans le cadre légal ny opération falemana 2015 zay a misy nom de présentation numéro 2150 MGAM DGR EFOM Arain tamin'ny 7 octobre 2015 zay ananan'ny premier ministre copie sy ny filohan'ny république zay filoha fahalatapony filohalin-dra alohan'ny anaovana le opération donc dans le cadre légal zahay nandeha taty fa tsy hoe fitiavanay ty andeha ankazo aby na fitiavako ty andeha ankazo aby fa désignation voaka ny vaiko araka le cadre nyresako anareo teo dia za no voteny taorianandre ny miaramila valo raha lahy zay mbola namay vay ary mbola metrako fa te ao anatiny le oira voavono hatram'izay am'le acte de terrorisme nafaty miaramila lay valo raha lahy taiza anareo député Madagasikara ta miaramila maty tompo lasy tompo vavy mba nitsangana be anareo nanao enquête parlementaire fantaniny amin'ny apetrako kasika le tsy fararan-dalàna dia mazava le dossier zay dossier ditserestreinte mbola misy namako mamaly azy fa dia tsy tamin'ny district any akazo avo rery nanaovana contrôle araka fanteneko nareo district anankitelo fa ary maro nanteninao monsieur le président vice président hoe tsy misy olona mbola lalàna ary misy matoko ao fa ny député fotsy mbola lalàna fa mbana lalàna dro tsika mianakavy tsy tokazo aby any nanaovana opération falemana fa district anankitelo araka voalazovanao teo ary tsiny ao anatin'ny cadre mission zay ao anaty ty mialatsiny fa ty division restreinte secret confidentiel anay tsy azo omena anareo beroroa tao fisavana valanomby contrôle systématique suivant renseignement ary tao anatin'ny cadre légal isaoranay andreto rahalanay atao amy gendarmerie pirenena amy maha OPJ azy zay nanampy anay tamin'ny fanaovana an'izany ara-dalàna za moa tsy resaka ny beroroa tsy resaka ny traite fa ka ny député ajaina marany arisy ry zareo ngamba ny amaly an'izay mikasika an'izay hoe inona cadre légal natao fa misy cadre légal na tonga ny opération falemana zay noeto misy demande prêter main forte na ataony tao amin'ny OPJ dia prêter main forte zay a amreo namanay OPJ zay no natonga amin'ny présence ny force falemana tao amin'ny tanànany Andriamatoa député ao a Ebony mikasika an'le tsy anatrika tsy nanatrika teo akory ny tenany mialatsiny ah monsieur le député ajaina isany fa efa nisy tsy nandalo tsy ely io efa nisy fa nahitako any Andriamatoa député mara farany angamba tamreny fatiny miaramila reny raha nandalo teto akazo abo izy ary teo amin'ny tribunal central zay namango gouvernemanta rehefa namango gouvernemanta tsy teo izy zay natako azy farany ka tsy fantatro hoe inona ny antony ny tsy nateo azy anazy mamaly azy namangy ny gouvernemanta tamreny dia tsy nisoliteny tsy teo izy satria nisoliteny fanjakana ataoko fa ao anatin'ny fanjakana angamba zany député Madagasikara zay natako azy farany dia tsy nahita député maratrony azy tsy fantatro inona ny antony izy ihany malala azy hoe inona natonga azy sy taty